sain'Andriamanitra manokana ianao amin'izao asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana septambra 2024 izao. Tonga soary ianao zao fa amaky raha sody famasinanao anao zahay izay famasinanao amin'ny fiainanao izay nosoratan lelan'Andriamanitra pasteur Christian Oyakhilome manasanao arany ifantoka tanteraka ny amin'izany fizarana izany. Ny loahevitry ny raha sody antsika nio dia hoe ny teninao no entinao manapaka. Amen. Mahatalanjona zany ten'Andriamanitra ny andiny fanokafany eto dia ao amin'ny boky ny ohabolana fahavalo ambin'ny folo ny andiny faraika amby roapolo vakiko anao ny anaran'i Jesosy. Ny mahafaty sy ny mahavelona samy hainy lela koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany. Amen. Hiditra famelabelarana sika izao. Ny teninao dia tsy feo fotsiny, fitaovana ara-panahy manana hery izy ireny. Ny teny dia zavatra azo sapaitana io ary ara-panahy ihany koa. Noforon'Andriamanitra hiasa tahaka ny azy ny fanahin'ny olombelona, izany hoe hiteny sy amorona zany, satria Andriamanitra dia namorona zao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teny, namorona zao tontolo izao izy tamin'ny alalan'ny teny. Amen. Manampy anao zany atakatra ny antony nilazan'i Jesosy Tompo hoe ao amin'ny bokin'ny Marka toko faharika ambin'ny folo ny andiny fahatelo amby roapolo ny anaran'i Jesosy ho azonareo izay lazainareo. Amen. Ny fanapahanao eo amin'ny fiainana dia avy amin'ny fivoahan'ny feonao zany. Alleluia. Any mahataranaka Abrahama anao dia miasa tahaka an'Andriamanitra ianao zany amin'ny fanambarahana fahamarinana amin'ny finoana. Alleluia. Aza miteny araka ny fahatsapana na hita zany ianao koa manomboka andrano ianao dia getsika araka izany. Aza miteny tahotra zany ianao amin'ny fiainanao, izay no lazain'Andriamanitra ambara. Alleluia. Ny fahasalamanao ny volanao ny fifandraisanao ary ny anjara voatendrinao dia mamaly ny teninao izy ireo. Mitohiza manambara fiainana, fiadanana, tanjaka ary fitombona eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny toe-javatra misy anao amin'izao fotoana izao io dia mitohiza foana manambara fa zay no izy. Maro ny miaina ambany lovany satria tsy mbola nanambara izay nosoratana mikasika azy ireo ao amin'ny soratra masina izy ireo. Ny teny voasoratra dia tsy maintsy tonga teny fambara izy io. Mandra-pilazanao azy dia tsy hitranga mihitsy izany. Mametraka lalàna ara-panahy ny teninao. Rehefa miteny mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia mihetsika ny anjely manao izany ho anao izy ireo, manohana ny fanambaranao ny lanitra zany araka izany fampianarana izany koa aza mangina zany manomboka andrano ianao dia okanao tsy angina zany, lazao ny lovanao. Alleluia. Ambarao no mahizy anao ao amin'ny Kristy Jesosy, dia ambarao fa ianao dia feno fany masina mandeha amin'ny hery sy fahalalana izay araka an'Andriamanitra, dia faritona ny andronao ary volavolao ny hoavinao avy amin'ny teninao. Dia voninahitra an'Andriamanitra irery ihany voatavy ianao anona fanekepona aritsika amin'izao fotoana izao dia tiako ianao merina mpandresen-dahatra foana ny naizanaiza misy anao ary. Ny teniko dia feno fiainana sy hery ary rehefa manambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahasahiana sy amin'ny finoana dia mamokatra fandresena sy ny zava-misy marina araka izay iriko. Ny fiainako dia mizotra araka ny fanekempinoana ataoko, manambara fiainana sy fahafenoana ary izany no hitako sy hifaliako amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Dia voninahitra an'Andriamanitra ihany ny mankasitraka